Miaraka maky ny teny sokatra masina isika. Vaky teny voalohany dia izay hitantsika eo amin'ny Genesisy 1:20. Genesisy 1:20, ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Genesisy 1:20, ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Izany dia milaza ny amina teran'i Isaka sy ny nandroana ny Agara mianaka amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah namangy an'i Sara araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Sara araka ilay efa noteneniny. Dia nanananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama. Rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nolazain'Andriamanitra taminy, ary ny anaran'ny zanany izay teraka, ilay nateraka i Sara taminy, dia nataony Abrahama hoe Isaka. Dia noforany Abrahama Isaka zanany rehefa teraka valony izy, araka izay efa nandidian'Andriamanitra azy. Ary rehefa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary hoy Sara, efa nampihomehezin'Andriamanitra aho, izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Ary koa izy, nampoizin'izy akory moa no ilaza amin'ny Abrahama fa mpinono zaza Sara, kanjo efa teraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana ny Isaka. Amen. Hebreo 1:20, Hebreo 1:20, ny andiny 1:20 sy ny 2:20. Hebreo 1:20, andiny 1:20 sy ny 2:20. Ary na Sara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana, koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty noho ny aviany maro, toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Hovaranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 1:1, andiny 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Lioka 1:1, andiny 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia vakiana ao am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo dia hoy Maria tamin'ilay anjely, anahoana re no hatanteraka izany fa tsy nahalala lahy aho? Ilay anjely namaly azy hoe, ho tonga aminao ny fanahy masina, ary hisy herin'ny avo indrindra analoko anao. Koa ny masina izay ateraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary indra Elizabeta havanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza. Efa nandray ny fahenim-bolana izy, izay natao hoe momba izao. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra lazain'Andriamanitra. Dia hoy Maria, intiny mpanompo vavin'ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Amen. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Teninao ny fahamarinana. Amen. Ka hivavaka isika Tompoko. Andriamanitra ray, zanaka fanahy masino, mbola misaotra anao indray izahay nomenao tombonandro androany, niara-namaky ny teninao soratra masina. Izany dia noho ny fitiavanao anay tsy mety lany ritra. Misaotra anao izahay satria ny teny androany dia mbola mampatsiahy anay ny teny fikasana nataonao tamin'ny Sara, nataonao tamin'ny Maria, izay manambara fa mitana ny teninao tokoa ianao Tompo. Ankehitriny, raha iaino ny toriteny dia mangataka ny fanahinao masina indray ho an'ireo izay hitondra izany
mba ianao tokoa no hiteny amin'ny alalany. Mangata ihany koa izany fanahinao masina izany, anokatra ny sofinay, anokatra ny fonay, anokatra ny sainay, mba handraisanay ny hafatra entina izany fampianarana izany. Aoka angina avokoa ny feo rehetra izay tsy mampifantoka anay, Tompo, koa dia mitenena, Tompo, fa miay no ny mpanomponao. Amen. Ho aminao rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 2:1 milaza ny resaky anjely Gabriela sy i Maria renin Jesosy. Gabriela dia atao hoe lehilahin'Andriamanitra, anjely. Ao amin'ny soratra masina zany dia Gabriela ny mpitondra tenin'Andriamanitra. Ary i Daniela, tana amin'ny bokin'ny Daniela dia fa hita io Gabriela io. Ary tsy mpitondra teny tsotra izy io fa rehefa mivoaka io anjely Gabriela io tena zava-dehibe mihitsy ny tenenina. Satria io anjely Gabriela io dia anjely ambony karazana. Afatra mafonja ihany vao irahana izy. Manana fahefan'Andriamanitra mihitsy izy io. Izy nanasazan'i Zakaria, dia nanina moa Zakaria moraka izy rehefa tsy ny amin'ny teniny. Mona izy, tena manana fahefana manokana mihitsy io andray anasazy ny olona tsy mandray na tsy mino ny teniny. Any amin'ny bokin'ny Daniela any io efa manomboka hoe ampahafantaro fahitana i Daniela ho Andriamanitra. Dia izay zany le anjely Gabriela zany raha hoarina amin'ny ankehitriny zany dia izy ny tompony andraikitra ambony amin'ny serasera eo amin'Andriamanitra zany sy ny voary zany. Zay ny anjara toeran'io Gabriela io. Izy ny teny tamin'ny Maria nilaza ny amin'ny aterahan'i Jesosy eto. Zay lazana hoe raha voahiraka madinidinika dia anjely hafa ny raha. Fa raha Gabriela zany ny mihetsika dia hafa mihitsy zay, zavatra avo lenta kokoa zany no resaha. Vakitsika ny Luka 2:7-70. Anjely Gabriela ny miteny. Luka 2:7-70 vakitsika manao hoe fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Zay zany mahatonga ny anjely Gabriela zany tonga hoe rehefa izy ny mivoaka eo zany dia fa zay zany no izy. Tsisy tsy tanteraka izay teny rehetra nataon'Andriamanitra. Milaza ny fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Maria izy. Avy amin'ny fanontanian'i Maria, rehefa avy niarahaba azy ny anjely, dia taitry Maria, dia avy eo izy nilaza hoe ianao hiteraka zazalahy. Dia ny fanontanian'i Maria, anao ahoana moa no hatanteraka zany fa za dia tsy mahalala lahy.
eo zany a ny fanontaniana, satria teo amin'ny fireneny Israely tamin'izany fotoana zany a dia izany miteraka zany a tsy mandeha ho azy, satria zavatra avy amin'Andriamanitra izany. Olona roa no tsy miteraka, ny ray olona tsy mahalalalahy dia ny ray olona momba. Ary amin'ny soratra masina zany tsy dia misy ahitantsika hoe ino fa nandeha nitsabo-tena fa momba, tsy dia mahita an'izany ianao. Amina aretina hafa ianao mahita hoe nandany ny fananany rehetra nitsaboana tamin'ny mpanao fanafody na dokotera, fa ny momba tsy dia mahita ianao amin'ny soratra masina hoe nitsabo momba ny olona, satria teo amin'ny kolontsaina zareo zany a rehefa zay dia zay. Io tena asan'Andriamanitra. Izay zavatra izay no nahagaga ny Maria, satria teo amin'ny fiarahamonina ny aina ny kolontsaina hoe rehefa tsy mahalalalahy, io manko tsy niteny hoe tsy manambady, misy tsy manambady fa miteraka ihany, fa tsy mahalalalahy misoratra ao. Sy rehefa momba dia efa impossible zay. Dia ny fanazavan'ny anjely no akatsika-avitra anankiroa hoe mitana ny tempo ny teny ny tompo rehefa mandray ny fanahy masina isika. Rehefa mandray ny fanahy masina ny mino, io zany zavatra voalohany, ary io matetika adino hoe io tenin'Andriamanitra io mifandray akaiky amin'ny asan'ny fanahy masina. Vakitsika ary le amin'ny 7:30 sy ny 5:30 vakitsika aminaran'ny tompo. Fa o Maria tamin'ny anjely, anahoana ny natanteraka izany fa tsy mahalalalahy, ary ny anjely na mahalatsaka anao ny fanahy masina no tonga aminao, ary nisy herin'ny avo indrindra naloka anao, ko ny masina zay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Fanahy masina hozy izy, io nentin'ny tompo manatanteraka zany mitana amin'ny teniny ho tonga aminao. Io le amin'ny fanakemponontsika hoe notorotoronina tamin'ny conçu amin'ny teny frantsay, concevoir, tamin'ny fanahy masina. Io zany antoka ny fahatateraha amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Io no mahatonga azy ho to. Io zany no mankao amin'ny olona, ny fanahy masina io mitondra ny herin'Andriamanitra, manamasina amin'ny olona. Andenge ho jerentsika fa nahatonga ny Elizabeta koa dia mbola io fanahy masina io ihany. Elioka io ihany amin'ny raha miankaviany masinao toko voalohany tenenin'ny anjely tamin'ny Zakaria, ary anjely Gabriela ihany io. Elioka toko voalohany andininy fahafiriny misy azy eo, misy le fanahy masina. Andininy 5:10 vakitsika hoe tenin'ny anjely io, fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy ho sotro divay natoka, sady ho fenona fanahy masina andao ny kibony reny. Tena fa ny fanahy masina ny antoko mahatanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola hitady fahatelo tsika amin'ny Luka io ihany, toko 2 rehefa namangy ny Maria Elizabeta, dia fahatatsika tsara toko 2 ny andininy 1:40, toko 2 ny andininy 1:40. Ahoana hozy izy? Ary rehefa reny Elizabeta toko voalohany teo ihany andininy 1:40, toko voalohany andininy 1:40. Ny fenona fanahy masina Elizabeta, zay ny antoko ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Feno fanahy masina koa Elizabeta zay efa antitra. Io ny antoko ny ary io valim-bavaka io tsy mijamina eo, ary zay mahatonga misy resaka fanahy masina foana. Toy izy antsika ihany ny vakitentsika ary amin'ny andininy 7:70, izy indray nandray le fanahy masina, andininy 7:70. Ahoana hozy izy? Ary dia feno fanahy masina ny Zakaria rainy, tia vao afaka le hoe mona, zay vao afaka miteny izy. Ny fandray amin'ny fanahy masina zany ny fahatateraha amin'ny tenin'Andriamanitra, fitazoman'Andriamanitra amin'ny teniny. Ka raha tsy mandray fanahy masina io ianao tsy ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra. Fa io fanahy masina io zany no anatateraha amin'ny teny, hitazoman'Andriamanitra amin'ny teniny, ary zay koa zany ny tao amin'ny Jesosy Kristy.
ilioka aminy jerentsika azy a tao amin'i Jesosy Kristy lioka toko faefatra. Tanareo fa miverina foana le fanahy masina miaraka amin'ny lioka toko faefatra amin'ny andinin'ny voalohany. Ahoana hozy izy? Ary Jesosy feno fanahy masina dia io foana zany no mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra ho to, mahatonga ireo mpaminany rehetra mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia io. Dia ny mpaminany koa zany milaza an'izany sokafantsika ny Isaia ao amin'ny testamenta taloha. Isaia 1:20. Raha vao milaza ny tenin'Andriamanitra dia miresaka ny fanahy masina foana izy. Isaia 1:20 ny amin'ny voalohany. Ahoana hozy izy? Ny fanahin'i Jehovah tompony satria Jehovah efa nitory teny soa mafala amin'ny mpandefa. Naniraka ahy anasitony ary mitondra fahafahana sy amoaka ny ontra. Ireo asa rehetra tsy tanteraka raha tsy ao ny fanahy amin'ny tompo. Hitory ny teny soa mafala amin'ny mpandefitra, hanasitrana, hanafaka, amoaka ny tranomaizina. Ny olona mandray fanahy masina ihany no ahatanterahany izany teny izany. Zay kosa ny tenen'ny mpaminany. Ary ny apôstôly talohan'ny zareo andeha hitory teny sy hanasitrana, inona nitranga tamin'ny andro Pentekosta? Nilatsahany fanahy masina. Zay mahatonga antsika milaza hoe ny fanahy masina zany a rehefa raisitsika dia mitana amin'ny teniny amintsika koa ny tompo fa raisitsika aloha io fanahy masina io. Ary zany mahatonga endrika fanomezana fanahy masina be dia be ao amin'ny fiangonana. Rehefa atao batisany olona fanomezana fanahy masina zany. Rehefa tokana mpandray amin'ny olona fanomezana fanahy masina zany. Ny fanokamina rehetra na mpiandry, dekorna, pastera dia fanomezana fanahy masina ireny. Fanomezana fanahy masina ireny fadinitsika satria ny fanahy masina ny mpanahy masina. Ary antoka ny valim-bavaka io. Antoka ny valim-bavaka. I raha ilioka io resantsika mbola misy olona anankiray atao hoe Simeona. Lioka toko voalohany ihany iny a amin'ny Simeona. Dia rehefa mikisaka tsika zany amin'ny toko faharoa dia mahita azy. Toko faharoa zany a ny andininy 520. Toko faharoa ny andininy 520 sy ny 620. Toko faharoa andininy 520 sy ny 620 Simeona. Vakitsika hoe ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona to Jerusalema. Ary marina sady mpivavaka tsara zany lehilahy zany ka niandry ny fampirimana Israely. Ary ny fanahy masina tao aminy. Ary fanambarany fanahy masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy amandra-pahitany Kristy. Zany ange rakizy sy tanora ohatra ny mahabe zesta ihany raha zabo tenenan'ny fanahy masina raha ngatsy ho faty raha tsy amin'izao a na mitsamikina variam-boly mety e. Zay ny amin'ny rangahy io, zay ny fahatateraha amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny rangahy io a. Fanahy masina io teny taminy tsy ho faty ianao raha tsy efa mahita amin'ny Jesosy zaza. Garantiana izy zany. Ary zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra zany garanti. Ary zay matetika abdin'ny olona manazava an'io hoe le rangahy ty manana chance be satria le tenena mihitsy ianao tsy ho faty atoato. Dia afaka manao ny rehetrarehetra zany izy satria Andriamanitra miteny ny tanany teny satria nandray inona koa izy ny voalaza teo? Nandray fanahy masina izy. Ianao koa mandraisa ny fanahy masina io fa mitana amin'ny teniny aminao ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Tana amin'ny teniny aminao. Io ny hitahin'Andriamanitra anao. Ary lioka tena miresaka an'io a tena hevi-dehibe na teolojia ny lioka io. Jerentsika farina andiny tsororatsy momba ny fanahy masina andiny 1:10. Fa mifandray amin'izay rehetra angatanao a fanahy masina nomeny. Ary lioka ihany miresaka amin'io. Rehefa mangataka zavatra ka ianao a fanahy masina nomeny anao alohan'le zavatra angatahanao. I fanahy masina io zany midresse ny lista ny zavatra ilainao. I fanahy masina io zany mahatanteraka ny zavatra ilainao. Fa rehefa tsy eo izy a tsy azonao koa le zavatra. Lioka toko fa 2:10 fatatsika tsara miteny manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 7:10. Lioka toko fa 2:10. Ay tsika rehefa mangataka zavatra zany a
dia omen'Andriamanitra fanahy masina aloha. Tahaka ny tamin'ny andro fahiny hoe zay mangataka amin'ny Andrenimponomerina dia omeny angady miaraka aminy. Ohatr'izay koa zany Andriamanitra zany ka ianao rehefa mangataka zavatra ninninina fanahy masina nomeny anao aloha. Lioka 1:7 ka hatramin'ny 7:10 vakitsika. Ary za amina Jesosy no miteny mangatà, mitadiava, dondomy, fa azy rehetra mangataka no, ary zay rehetra mitady no, ary zay rehetra mandondona no voana. Hatreo no vakitsika. Le zavatra angatantsika zany ho tenenin Jesosy dia mizara roa. Misy ianao izy mangataka dia mahazo. Tsisy asa na hetsika na action be ataonao, zay no dikan'izay. Misy indray ny anankiray maninona? Mila mitady ianao, mila mikaroka ianao, zay vao mahita amin'ilay valim-bavaka. Fa misy le fahatelo indray tena mandondona ianao, tapidalakalenao vao azo. Zay manko dikany mandondona. Matoa ianao mandondona nge ao anatiny sa ivelany? Tsisy olona mandondona avy ao anatiny. Ivelany ianao zany hoe tsy miankina amin'ny herinao tsony io, na aminanao effort firy ianao tsy tafavoaka amin'io, fa dia ivelany ianao mandondona ianao. Zay no dikan'io aloha. Mizara telo zany le valim-bavaka io. Misy tonga dia azo, misy mitadiavina fatratra, misy tena hoe mandondona ianao ela be na malaky eo ivelany eo zany. Dia toizatsika amin'izay amin'ny 1:10 sy 7:10. Fa izy aminareo ray, raha angatahany zanany mofo, raha angatahany zanany azan-drano, ary raha angatahany atody, hatreo aloha. Koa zany Jesosy milaza hoe tsy diso valim-bavaka ianao mitaraina valim-bavaka sy tsy diso. Ray aman-dreninao ary izy tsarinanao hoe tondra aviany avy aty am-piangonana hoe tiany keky rakizy, mivarotra keky matetika manko. Dia inona ny tao anatiny rehefa nisavaina ankizy? Manao an'izany ve ny ray aman-drenintsika? Ray aman-dreninao ary tsy manao an'izany hoe tiany keky efa noana amin'ny 12 vato nitiny. Tsisy manao an'izany. Tsisy manao sisy zany. Na tsisy laoka avy any dia tia andrahoa rakizy dia inona ny nentiny izy? Bibilava. Dia hoe io lasopy spéciale dia inona ny tao? Vongam-bato. Diny ilay resaka eto. Atody dia inona ny tao izy? Mainko. Ray aman-dreninareo raha tsy manao an'izany hoe tsy diso mihitsy Andriamanitra amin'ny valim-bavaka omenanao. Fa isika ny tsy mahalala amin'ny dikan'ilay valim-bavaka. Zay le dikan'ny faharoa. Nareo ary izy tsy diso zavatra omena ny zanakareo. Fahatelo ambin'ny folo amin'izay vakitsika. Ko raha ianareo na dia ratsy azy, mahalala manome zavatra ho zanakareo. Tsy mainka avany ray zanan-danitra zay nome azo fanahy masina ho an'izay mangataka. Ny olombelona na ratsy fanahy io izy zavatra tsara foana omen'ny zanany. Afa-tsy le maningana zany. Tsy mainka avany ray nareo zay an-danitra anomenareo ny tsara indrindra. Inona le tsara indrindra omena? Fanahy masina. Tanareo fa fanahy masina no omena. Raha vao mangataka ianao fanahy masina no omena. Dikan'izany dia zao rehefa avy mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia miresaha amin'ny fanahy masina. Fanahy masina za efa nangataka zao tamin'ny Andriamanitra. Mba jereo amin'izay ianao fa ianao fantatro fa nalefana aty amiko. Araka ny teniny anjery Gabriela koa hoe ny fanahy masina no aminao. Anomery anao io fanahy masina io ka tsisy tsy tanteraka zany na ny tsy mahalalala na ny momba, rien n'est impossible en Dieu. Dia izay ny adivanao amin'Andriamanitra. Tsika zany matetika tsy mahay miresaka amin'ny fanahy masina io tsika. Io ny garantian'ilay valim-bavaka. Fa ny faharoa dia izao. Ny garantian'ilay valim-bavaka na ny fitanan'Andriamanitra ny teniny dia mila mankatoa isika. Mila mankatoa isika. Mitana ny tenin'ny tompo rehefa mandray ny fanahy masina isika. Fa mitana ny teniny koa ny tompo rehefa mankatoa azy isika. Mila mankatoa. Ndeha isokafantsika ilay lioka mitenenintsika teo toko voalohany amin'ny perikopantsika. Ny 9:30 hatramin'ny 20:30.
Lioka toko voalohany andininy fahina amin'ny telopolo hatramin'ny fahavala amin'ny telopolo vakitsika ary indro Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa na dia efa antitra azy ka efa mandray inona izy izao izay natao hoe mombo fa tsy misy tanteraka ny teny reto taon'Andriamanitra. Dia hoy Maria, ity ny ankizivavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy. Ifankatoavan'io tsy nieritreritry i Maria hoe ahoana moa za ty bikila nefa fiantsen'olona. Ny fankatoavana tsy misy fepetra amin'Andriamanitra. Io natao hoe obedience. Izay no nasehatry ny Maria, za mpanompon'ny Tompo, ataovy tonga zany. Tsy nieritreritry eo ariny ray aman-dreny, ariny vady sy ny takan'izany fa rehefa miteny ny Tompo na tsy takatrao ara ny teniny, tsy fantatrao midika amin'ny teniny, ataovy ihany aloha. Fa ny tenina rehetra ataon'Andriamanitra ireny mety tsy araka ny saintsika daholo satria izy mahalala ny hevitra hieverana antsika. Tsy ho ary takatra sika ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra fa ataovy aloha. Ty Maria mbola ankizivavy kely tsy takatry ny saina, na antsika koa tsy mahatakatra ny saina, ina moa nataona ny fanamasina manaloka zany, mikopakopoka sa mahatsemboka sa maninona. Tsy nandany aro tamin'izany izy fa nankatoa. Zany koa na mieritreritra an'izany ke manahirana moa zany, tahoana moa zany ny fanao an'izany. Izany zanak'Andriamanitra torotoronona zany moa ampidirina serengy sa atao amin'ny ahoana. Tanareo zany fa ny azy dia fankatoavana. Amin'ny androntsika ankehitriny manko amin'ny fandrosoan'ny siansa afaka mieritreritra an'izany isika, fa tamin'ny andron-jareo mbola tsisy an'izany zavatra tsy takatry ny saina mihitsy zany tamin'ny andron'ny Maria ko ataoana moa. Fa ny fankatoavana ny zava-dehibe, ny fankatoavana. Ary ny fahatateraha amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Elizabeta koa mahatonga azy nankatoa. Manolo tena na eno izy Elizabeta efa enim-bolana izy zay, izay ihany ny porofomenanao ka ahoana? Manaika ho Maria. Momba koa io nefa be voky izy zao. Ary zany na voasazy an'i Zakaria, tsy mitovy manko izy io. Zakaria zany mahatonga le izy hoe maninona Zakaria ny voasazy fa i Maria tsy voasazy. I Maria mbola eritrerony kely fa i Zakaria efa antom-panahy sady mpisorona nge izy, tokony mankatoa avy hatramin'ny tenin'Andriamanitra izy. Zay natezitra anjely Gabriela taminy. Asa azokazontsika samina amin'ny tany ho hitantsika avy eo manko Zakaria sy Maria samy salasala kely ihany. Fa mitoeran'ny Zakaria no mahatonga azy voasazy hoe olon-dehibe izy sady mpisorona, tokony voalohana amin'ny fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ngenge ovakitsika le izy Lioka toko voalohany ihany eo akaiky eo andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Ny an'i Zakaria mbona notany koa ne izy, fa izy veo voasazy. Andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ahoana ao sisy. Ary hoy Zakaria tamin'ilay antsy, inona ahafantarako an'izany fa izaho efa antitra sady antitra koa ny vavy. Ary anjely namanaka izaho ny Gabriel izay mitsangana anatry Andriamanitra, mirahana ho tena aminao, ilaza aminao izay teninao, ka indro mony ianao ka tsy mahay miteny. Ambara-pahatonga ny andro iseho ny zavatra ho valiny tsy nono ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoana andro. I Zakaria tsy nitovy tamin'ny Abrahama. I Abrahama rehefa niteneneo hiteraka ianao dia niara ho sisy. Fa i Zakaria mbola ahoana koa zay efa soara be tiany, ahoana koa le fandehany dia ny anjely hoe za ve no mankaty, mba fantatrao moa laharam-boninahitra misy mankaty io. Za no mitsangana akaikin'Andriamanitra, mitondra amin'ny tenin'Andriamanitra mankana amin'ny olona, ary teny tsy mahazo miverina, ary le tenenika aminao koa tsy zavatra manahirana fa mahafaly. Tombotsoan'izy moa ny entin'anjely Gabriel, tombotsoan'i Zakaria. Mbola asianao an'izany koa, homony ianao valiny tsy noanao ny teniko. Ary matetika zany tsika tsy mankatoa no mahatonga atsika tsy mahazo valim-bavaka. Mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra tsy tanteraka amintsika dia ny fahabangan'ny ny zavatra atao hoe fankatoavana. I Sara koa amin'ny Genesis dia voateny mafy mihitsy vao nankatoa. Ny me mihitsy Sara zaty hoe mbola hiteraka ihany, mbola efa menopause 4 taona. Dia nitenen'ny anjely mafy koa zany i Sara hoe inona no mampime anao.
ary zay tamin'ny Genesisy hoe ho avy ny andro izy Andriamanitra dia ataoko mety koatra ny ianao. Ary zay mahatonga ilay nivakiana teo hoe Genesisy 2:20 mba jerentsika. Dia Genesisy 2:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika. Jehovah namangy ny Sara araka ilay efa nilazainy nataon'i Jehovah, araka ilay efa noteneniny. Dia nanananaka Sara ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nilazain'Andriamanitra taminy. Zay ilay izy. Amin'ny dininy fahaenina amin'izay sy ny fahafito, ahoana ozy izy? Ary zay za ty lasa nimeo Sara, ary le mandre koa me hoe niteraka hony izy nampinono mo izy zany e. Dia izay ny tenenin'ny Sara eto. Dia ny olona zany mety meo izy noho ninona koa no mbola ho tsetsafinao, fa dia miteraka ho izy Sara zany avy eo. Zay hoe rehefa mankatoy ianao dia tanteraka aminao io. Ary zay mahatonga ny ihany amin'ny Hebreo ihany manazava hoe ay Sara zany tamin'ny voalohany ihany izy ny ahiafa avy teo izy ny anatanjaka ny finoana, ny anatanjaka ny finoana. Hebreo 2:20. Rehefa matanjaka ny finoana dia matanjaka amin'ny nofo, ary misy fiantraikany ny fankatoavana, dia misy fiantraikany psikolojika aminao ara-nofo, ara-tsaina, ara-panahy. Dia Hebreo 2:20 ny 2:20 sy ny 2:20 ihany. Hebreo 2:20 2:20. Ahoana ho sisy? Ary na Sara azy dia finoana koa nandraisan'ny hery ananany anaka rehefa nitsahatra azy izy, ka nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Nanjary nahazo hery izy ara-nofo. Ary zay ilay nresahitsika hoe nomen'Andriamanitra nofo ahafahana hitondra voka, ahafahana ampinono izy. Raha tsika tsara zany dia miatanora Elizabeta ahafahany rehefa tena nankatoy ny tenin'Andriamanitra izy nitombo finoana izy dia nahazo vatana ahafahana mitondra izany sy mampinono azy izy. Ary zay le hoe mila fankatoavana koa rehefa tonga amintsika io fanahy masina. Andriamanitra mahay manangina ny maty, Andriamanitra mamonjy izay rehetra milo sy mankatoy ny teniny. Ary zany no niteneniny anjely tamin'ny Maria. Vehivavy anankitelo izy teo, Sara, Elizabeta dia Maria, izay tao anatiny ry ataontsika hoe impossible. Niteneniny fanahy masina hoe tsy misy an'izany rehefa eny fanahy masina, hoy ny anjely Gabriely. Tsy misy an'izany rehefa mankatoy ianao. Andriamanitra mitana ny teniny aminao koa, tsy Maria sy Elizabeta intsony fa isika mitenena amin'ny Tompo hoe rehefa mandray ny fanahy masina isika dia mitana amin'ny tenin'ny Tompony hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia oka ho atidiko aminy. Rehefa mankatoy ianao, dia inona ny vokatsoa amin'ny tany ozy izy. Izao toetra raha tsy sokafako ny vavahadin'ny lanitra, ny soan'ny lanitra rehetra, andatsahako izay rehetra mahasoa ianao. Ka mitana amin'ny tenin'ny Tompo, ndetsika angatika ny fanahy masina mandrakariva, ndesika ankatoy ny tenin'Andriamanitra, azahoantsika ny valim-bavaka sy iaina finaritra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia ndesika hifona eo anatrehan'Andriamanitra satria misy ireo tsy tanterantsika, misy ireo tsy fahatanterahintsika ao anatin'izany rehetra izany. Hivavaka isika ry havana.
ry Andriamanitra tompo rainy any an-danitro, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamindra fosy mamela eloka isan'andro san'andro. Izany fitiavanao sy famindraponao izany indrindra Andriamanitro izay asehonao amin'ny fiainanay, izany no mahatonga anay hiakohoka eto anatrehanao. Izany no mahatonga anay andohalika eto ampototry ny hazo fijalianao. Satria rehefa nandreny sitraponao zahay, dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy, fa tsy nahatanteraka izany izahay. Ianao Andriamanitra dia mitana ny teninao rehefa mandray ny fanahy masina izahay. Izay tsirairay avy reto Andriamanitra dia efa samy nandray ny fanahy masina tamin'ny nanaovana anay batisa, tamin'ireo fanokanana maro samihafa izay efa noraisinay. Kanefa tao anatin'ireny Andriamanitra, toa tsy tsaronay akory hoe efa nandray ny fanahy masina izahay. Ka ny nataonay aza dia nampalahelo ny fanahy masina indray. Ko mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Andriamanitra mitana ny teninao ianao rehefa mankatoa izahay. Andriamanitra mifona aminao izahay, mamelany elokay mamindra fo aminay. Fa firifiry tokoa moa no teninao izay efa nomenao manambara ny sitraponao izay tokony ho ankatoavinay, kanefa taony noenonay fotsiny ireny, ary dia adinonay aza fa tsy mba nankatoavinay. Mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Andriamanitra be fitiavana ianao, ka mino sy matoky izahay, fa hoamarinao tokoa ny teninao hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanay, dia hodiovinao tahaka ny oram-panala izany. Andriamanitra fitiavana ianao, ka izany indrindra no efa naniranao an Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, mba ahamela ny elokay sy hanafaka anay ao anatin'ny fotam-pahotana izay mangeja anay sy manandevo anay. Dia mifona aminao koa izay ankehitriny Andriamanitra, ny amin'ireo zavatra maro vitanay tsy araka ny sitraponao. Eny fa na dia tamin'ny fiteninay fotsiny aza, dia toa tsy hita antaratra teo amin'ny fiainanay, tsy hita soritra eo amin'ny fiainanay akory hoe efa nandray ny fanahy masina izahay. Fa toa miteniteny foana izahay, miteny ratsy izahay, dia mamelany elokay, mamindra fo aminay. Ifonanay aminao Andriamanitra ny amin'ny langa izay navoaka ny vavanay. Ifonanay Andriamanitra ny amin'ny fisainanay tsy araka ny sitraponao. Mamelany elokay, mamindra fo aminay, fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ifonanay anatrehanao Tompo no ireo endrika fanomezantsiny izay nataonay taminao Andriamanitra, rehefa toa tsy araka ny sitraponay, ny zavatra miseho amin'ny fiainanay. Mamelany elokay, mamindra fo aminay. Amin'izao sisa izao izay Andriamanitra, dia vonona ny ankatoanao, vonona ny joro vavolombelonao, satria efa ao anatinay ny fanahy masina izay mitarika anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, ilay mamindra fo sy mamela eloka isan'andro san'andro, no ifonanay. Amen. Oh
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mamindra fosy mamela eloka ny Andriamanitra izay vavahantsika ka izany no fifaliana lehibe ho antsika ko eo am-pitsanganana ary nondeha handraisana izany teny famelan-keloka omeny tompo izany. Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafahafita ao aminy dia toy izany no ampisehoan'i Jehovah Tompo fahamarinana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao izay mino azy dia tsy ho elohina. Noho izany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia ambara fahavoafafa sy voavela avokoa ny eloka reo rehetra ny fahotanareo rehetra noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hira ao amin'ny firana fanampiny fafito amby telopolo. Sim.
andeha iombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika ry havana hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay io. Andriamanitra fitiavana ianao ary dinana ty anay. Misaotra anao zahay. Fampirofo ny fitiavanao no mbola nitenenanao taminay. Ka rehefa nandre izany teninao izany izay Andriamanitra, dia indreto vonona handeha araka ny sitraponao. Indreto izay vonona manaiky ny ho amasininao fanahy masina, ary manaiky ny ho tarihinao fanahy masina. Indreto ihany koa izay vonona hankatony teninao. Indreto izay vonona handeha araka ny sitraponao. Fa izay angatainao aminao Andriamanitro, dia mba hitarihanao anay tsirairay avy, mandrakariva amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Dia misaotra indrindra fa tena tianay ianao. Mametraka ny fiainanay tsirairay avy eo am-pelantananao ary izay Andriamanitra. Rehefa nandre ny teninao zahay, dia misy ny fikasana tsara ty anatinay, dia ny handeha araka ny sitraponao. Misy ny fikasana tsara ty anatinay, dia ny mba hiroso hatrany hatrany hiorina tsara amin'ny finoananao. Dia momba anay ry Tompo ty anay io, ny amin'izany faniriana tsara ty anatinay izany. Mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao izay Andriamanitro, ny fiainanay tsirairay avy izay vao avy nandray ny teninao, fantatrao tsisy miafina aminao Andriamanitra ny etaeta ao anatin'ny fony tsirairay avy. Apetraka fiainanay eo am-pelantananao Andriamanitra ny hatanterahiny faniriana tsara izay ao anatinay tsirairay avy. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ny mba ho feno ny fahasoavanao, ho feno ny fiadananao. Andriamanitro, apetraka fiainanay eo am-pelantananao ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, misy amin'izy ireny any an-tokantrano any, misy amin'izy ireny any amin'ny toeram-pitsaboana, misy amin'izy ireny tonga eto anatrehanao, eto amin'izao tranonao izao. Ianao Andriamanitra no hanome fanasitrananao azy ireny. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo izay ao anatin'ny alahelo sy ny fahakiviana no ny fahoriana izay nidona taminy. Ianao Andriamanitra no ampahery azy ireny. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao izay na tsiaro ny fahasoavanao, na tsiaro ny fitantananao, te hisaotra anao izy ireny. Koa dia mivavaka aminao ho an'ireny mpanomponao ireny izay ny fitiavanao, ny famindramponao ane hanapaka mandrakariva ao anatin'izy ireny tsirairay avy. Andriamanitra Tomporainay an-danitra ho fantatrao tsisy miafina aminao ny isam-batan'olona izay mivavaka aminao ankehitriny, na ny any an-tokantrano izany na ny eto am-piangonana. Ianao Andriamanitra no hatanteraka izay rehetra iriny fony. Ianao Andriamanitra no hatanteraka izay vetsoventsompo ao anatiny ao izay fantatrao tsisy miafina aminao. Andriamanitra, mivavaka aminao zahay ho an'izao fiangonana misy anay izao, ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny manomboka amin'ny mpitandrina izay efa notendrenao mba hitaiza ny fiangonana, hitarika ny fiangonana, omehoery sy ny ankonany manontolo. Ny biraon'ny fiangonana, ny sampana isan-tsokajiny, apetraka fiainanay eo am-pelantananao izany mba hiorina tsara amin'ny finoana eo anatrehanao Andriamanitra. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ity firenena izay misy anay ity. Fantatrao tsisy miafina aminao ny zavatra mifamaofao, dia ianao Andriamanitra no angatahanay ampiorina ny finoanay ao anatin'izany rehetra izany. Fa izay hoentinay mbavaka manokana eto anatrehanao Andriamanitra, dia ireo malagasy mpiray tanindrazana aminay izay traboina noho ny fandalovan'ny rivo-doza izay nifanesy teto amin'ny firenena misy anay. Ao amin'izy ireny Andriamanitra ny tsy manan-kialofana, tsy manan-kohanina akory aza, ianao Andriamanitra ilay tompon'ny famindram-poany, hanome ny fahasoavanao ho azy ireny tsirairay avy. Dia izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra, fantatray ary inonay fa tsy miafina aminao izany. Irinay mba ho tanterahinao araka ny habenitra fosiny fitiavanao. Fa izay reto dia manana izay entaentam-ponay ho entiny eto anatrehanao, ka mba hianory ny vavaka mangina sandratray.
Zany Andriamanitra ny vetsoventsompo entinay eto anatrihanao ary irinay mba ho valianao araka ny haben'indra fosy ny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Dia isika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrihan'Andriamanitra ka ny fanekemponona larana fahaefatra no ndeha iarahana manonona hoentsika manambara izany finoantsika izany dia ny fanekemponona manao hoe manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro zanako n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izao. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabo, ianao no mpananok'Andriamanitra, ianao no mpanjaka Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tena nay nandre ka fantatra izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra be, ianao no manana ny teny fiainana izao. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka ianareo ry havana. No mampanahy ny mpanefana sany tompo aza donona fa hiditra amin'ny karimy koa isika amin'ny heriny 270 ny andininy fahatelo. Indreto izay Jesosy tario ahalala anaraka ny sitrakao 270 andininy fahatelo hitsangana ny mpanefana sany tompo rehetra hatrany an-tokantrano. Raisitsika mpipetrahana ny Ezekela toko 7:30 hipetraka ianareo. Ezekela toko 7:30 hovakina isaky ny ampahantsoratra izany. Ezekela toko 7:30 ny andininy fahafito hatramin'ny fahasivy aloha no hovakitsika. Ezekela toko 7:30 andininy fahafito hatramin'ny fahasivy. Vakitsika aminaran'ny tompo koa ianao ry zanak'olona dia efa niteneko mpitily ho an'ny taranak'Israely ka raha mandreny tena lokon'ny vavaka ianao dia izany no entinao mananatra azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ery ilay ratsy fanahy ho faty tokoa ianao, nefa tsy mananatra azy ianao hiala amin'ny alehany dia ho faty ny elony ihany izany ratsy fanahy izany, fa ny rano dia adinoko amin'ny tananao. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao hiala amin'ny lalan'ny ratsy, fa izy tsy mety miala amin'izany dia ho faty ny elony ihany izy, nefa voavonjinao ny ianao. Ny tapany voalohany dia momba ny Ezekela. Ianao raha mahita olona ratsy fanahy, ianao neo izy mpitily, ianao mpitarika, ianao tily, ianao mpanazavy, zay midikany hoe mpitily daholo ianao izy raha za manomana hoe ho faty ianao la retsy fanahy, kanefa ianao na eno an'le teny izy tsy mananatra, ho faty ihany le ratsy fanahy, fa ianao koa tsy afa-maina satria ianao nahita na fantatra nefa tsy niteny. Ary tsy afa-maina antrehan'Andriamanitra ianao satria mahita loza ho avy nefa tsy miteny. Ary io ary na amin'ny lalana tsotra nge misy any hoe non assistance amin'inona moa lazanareo azy. Io le ataon'Andriamanitra raha misy olona ratsy fanahy ka tsy mba teneninao izy eny voadofotra aminy izy, fa ianao koa tsy miala maina. Fa raha ianao nananitra ny teny izy alao izy doboka any fa ianao voavonjinao ny ianao. Zany hoe raha tsy mananitra ny ratsy fanahy zany ianao dia miara maninona? Miara midoboka aminy zany ianao. Fa raha efa miteny ianao dia afaka didy ianao. Zay ny dikan'ny
tapany voalohany iny. Ny andininy 10 sy ny 110 indray zao ny vakitsika. Ary ianao zanak'olona mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao ny fiteninareo. Eto aminay ny fahadisoanay. Ezekela zany nieritreritra hoe zikony Andriamanitra misy olona tenenina ka vao maika indray izy mizesta amin'ny aratsiny. Zay ny dikan'io ha. Andriamanitra miteny foana fa zay zao manao adalana foana, zay zao diso foana, zay mbola velona foana, zay milamina foana, na tsy mivavaka ary zay na maditra. Zay le hoe izy ratsy fanahy indray ny mandimandina, izy ratsy fanahy indray ny mahomby amin'ny fiainana. Inona indray ny antony zany ho izy Ezekela manazava ny Andriamanitra hoe tsy sitrako ny fahafatesany ratsy. Reny ange izy mba tiako ihany fa ratsy toetra ka mandefitra aminy aho, mbola miteny hoe miala fa mahoana ianao no faty. Zany hoe izy Andriamanitra tsy te hamonan'ireo fa mbola maniraka azy miala, mbola mandefitra arazagaga raha mirehire satria mbola tsy avy ny kapoka, mbola tsy tonga ny karavasy, mbola tsy tonga ny fandringanana dia mbola mirehire. Ka tenena izy tsy hanao an'izany fa mbola mandefitra fa tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa mitena tadiaviko izy dia mbo miala amin'ny ratsy izy. Fa zanga izy Andriamanitra te kidarodaroka olona fotsiny, fa tsy satroko koa ange ny daroko azy, fa mitena tiako ary izy tsy ho daroa. Tahaka ny tamponina Ninive zany toriteny Jona hoe ho ringan'Andriamanitra ianareo. Zay le izy. Tanatin'ny 3 andro zany Jona mitoriteny, taitra ny olona hoe sao dia mbo ringana ihany tsika ty fa le olona étranger na olona tsy iray firenena amintsika ty mitory amintsika hoe miala amin'ny faratsina, dia niala ny olona, niala tamin'ny faratsina amin'ny olona. Nandringana Andriamanitra sa tsy nandringana? Tsy nandringana Andriamanitra. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tezitra manko Jona. Zaho izy efa 3 andro ny teny hoe ringana dia vao tsy ringana indray, inona koa ty ataonao izy Andriamanitra? Izy Andriamanitra ka zay ndre, zay za mitianao ry Jona, olona be dia be vonoko daholo, ianao ve tsy mbo malahelo? Na zava-maniry vonikazonao raha misy mangalitra ianao malahelo, fa olona be dia be reo ny tena tiako tsy hoe diso ny teninao, fa tiako ny ovan'le olona dia tsy mandringana indray aho. Zay ny dikan'le andalina 2 ny vakitsika teo. Dia vakitsika indray ny andinin'ny 12 hatramin'ny 410. Andinin'ny 12 hatramin'ny 410. Ary ianao ry zanak'olona, lazao amin'ny zanaka ny fehina hoe ny fahamarinan'ny marina tsy havonjy azy raha mby amin'ny ady-diso, ary ny faratsian'ny ratsy fanahy tsy havo azy raha amin'ny andro ialany azy, ary ny marina amin'ny andro. Hatreo aloha io zany natao hoe parallélisme antithétique amin'ny critique littéraire, zany hoe mirazotra amin'ny fototodika. Ny marina ozy izy amin'ny andro tonga ny fahadisoany tsy mahavonjy azy le marina nataony. Misy maky ny olona manao kajikajy, efa be zay nanompoana amin'ny tompo zay baisser la garde ozy ny teny frantsay. Aloha aloha mbola anotanota kely satria efa mba ela efa 20 taona na déconne, aloha aloha anota kely. Amin'ny ianao ny raha tratry ianao mikonty le be dia be 20 taona sa tsy mikonty. Zay ny dikany eo, zay ny dikany io ny fahamarinan'ny marina, olona marina resaminy tsy havonjy azy rehefa mby amin'ny andro fahadisoany. Zay le parallèle ray. Fa ny antithétique azy le faharoa, ary ny farasiany ratsy fanahy tsy havo azy amin'ny andro zay ialany amin'ny faharatsiny. Misy olona nanao ratsy 20 taona, tonga saina alora ngamba hiala amin'izay. Isaina koa le 20 taona sa tsy isaina ozy izy? Tsy isaina indray iny, zay antithétique azy, tsy isaina indray iny fa le marina kely natao iny indray no anisahana azy. Dingana vaovao indray miaraka amin'Andriamanitra. Zay le faminram-po ataony. Dia toizan'ny marina tsy ho velon'ny fahamarinany mby amin'ny andro na ny tamy. Zay ny dikan'io.
zay ny dikan'io 7:40 ndray votoizatsika hatramin'ny 4:20. Raha lazaiko amin'ny marina hoe ho velona tokoa ianao nefa izy mitoka amin'ny fahamarinana ka manao meloka dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana nataony fa ny eloka nataony no hahafaty azy. Ary koa raha hoy izaho kosa amin'ny ratsy fanahy ho faty tokoa ianao nefa miala amin'ny fahotana izy sady manao ny marina sy mahitsy ka mamerina natao tsatoka na mampody izay nangalariny ary manaraka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny tsony manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Tandremo Andriamanitra, raha ianao mitokitoka amin'ny fahamarinanao io mitokitoka amin'ny fahamarinanao kanefa manao meloka tampoka tsy ho tsarovana rehetra nataonao reny tsy tsarovana fa le eloka iny aza mba trahatra indray mandeha amin'ilay izy fa manahirana ty tenin'Andriamanitra ty mobe aminy nanompoanao teo tamin'ilay W teo sy nitakan'izany reny zany tsy tsarona tsony ozy izy rehefa tonga io andro indray izy manahirana matezitra Andriamanitra aminao io amin'ny nataonao ka aza mitokotoko hoe fa be zay ozy izy. Ary zay koa raha za miteny amin'ny ratsy fanahy raha miteny amin'ny tsara fanahy ho velona mety maty tampoko izy raha manao. Zay ny dikan'izay. Raha miteny indray amin'ny ratsy fanahy ho faty mety ho velona tampoko izy fa tandremo fa mety miala izy namerina ny nangalarina izy dia manao didy mahavelona izy tsy tsarovana ny tsony indray ny fahotana rehetra ataony izay le hoe aza manao tratra farana fa manahirana ny tratra farana. Raha tratra farana amin'ny tsara ianao dia tsara ny manjoanao fa raha tratra farana amin'ny ratsy ianao dia maninona ratsy ny manjoanao dia matiantoka be amin'izany. 7:20 ka hatramin'ny 20 indray vakitsika kanefa hoy ny zanaky ny tena tsy marina ny fitondràna amin'ny tompo nefa ny fitondràna amin'ny tenany tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka dia ho faty amin'izany izy fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faratsy ohatrany mieritreritra aho izy Andriamanitra nareo ne dia mampilotona nanompo mba andro ray ve tratra zany ve dia morarina ilay zalahy naditra 10 taona andro ray izy mibebaka dia voavonjy zany ve dia morarina. Tsotra kely le avalin'Andriamanitra mangalara koa ianao dia mandara amin'ny tribunal dia mitenene za dekona 20 taona afaka ianao sy tsy afaka na ny tribunal tsika tsy malaga ianao nangalatra koa ihany ny fantany dia tena zany anao asa soa nameko akoho daholo ny manodidina fa tamin'ity ihany any tratra. Nisy olona anankiray tratra nangalatra koa araka ny tenenina teo dia efa nandeha za ny fitsaram-bahoaka hoe kapohana dia atolotra dia nisy ray aman-dreny be miteny aloha izy mba amin'irao fo za iteny aminy ny olona efa malalala toetra n'ilay zalahy dia niangavy le ray aman-dreny aty mpanampy tanàna aloha amin'ity mba hajanona izy efa matetika loatra ozy ny olona eny ary fanony aminao aty mpanahy dia janona fa zay aloha tsy mino iovy ty maiovy izy amin'ity ozy izy dia hoy izy le rangahy eny anaka za niaranao teo fa miova ianao dia tsy manao tsony iova ozy izy iova tsy anao tsony tsy anao tsony ozy izy dia nareo za tsy anao tsony izy eny ary le akoho ansakeleny amin'io eny ary fa dia misaotra nareo izy fa tsy anao tsony sady lasa izy miaraka amin'le akoho azanareo le fandeha ozy ary le akoho manaraka ne zany ozy izy manaraka valaolo ty hoentiko ihany zay le matetika ny zavatra ataontsika mifona nefa eo kibakelika ihany ary zay le manahira hoe tandremo Andriamanitra fa nareo koa ne manao an'izany amin'ny fitsaranareo zay nataonao farany aminy tsaran'olona anao ary zay daholo ny fisainantsika raha misy olona ataonao sioka tratra ny ray mandeha anao dia ianao ny ratsy fanahy ity amin'ny tany sa tsy zay ary na ny mpivady ary manao an'izay raha tratra ny ray aman-dreny ianao dia miteny izy 20 taona mivadintsika fa tsara hitako zay zavatra tsara nataonao sa tsy manao an'izany le farany io tandremo io
ary na nytoetsaikfitsaratsika olombelona ihany izy alain'andriamanitra io le farany ihany no sain'ny olona ka mila miambina isika nidikan'izay fa andriamanitra kory na za mitenan'izany ary be famindram-poaona hoe tsy sitrako ny afatetan'ny ratsy fanahy na le marina io na le tsy marina tsy mijery ny andro ny tsy fahalalàn'andriamanitra fa mbola miantso atsika trana izy amin'ny ny tena amin'ny zavatra rehetra ivavaka isika misaotranao zay andriamanitra fa na dia masika aminay ary ianao amin'le tratra farana matahotra izay satria nanompo anao firitaona na ankizy na lehibe tanora ato amin'ity fiangonana ity tratra izay amin'ny zavatra tsy ampoizina dia adinona daholo ireny kanefa mampanantenanao koa anay koa ianao fa tsy sitrakao no afatesan'ny ratsy fanahy misaotra tompony amin'ny teninao fa miala nenina aminay ianao amin'ny zavatra rehetra mivavaka izay ho an'ny mpanay fanasan'ny tompo rehetra nametrahanao ny fahamarinanao izy ireo mba tsy ho very hiambina tramy na ny tanora na ny lehibe na ny eto na ny tsy eto atranam-pitandranomasina izay mpanay fanasan'ny tompo rehetra ianao andriamanitra hiazy ireo hitantana azy ireo ianao hiaro ny ainy tsidina nandavaka ary indrindrandrindra hiaro azy amin'ny fakapanahy satria ny devoly dia mitetika anay mandrakariva isanandro kanefa manana ny Kristy izay miaro anay manana ny fanahy masina izay ka mitana ny teninao tokoa ianao etsy andaminy ka mankatoy izany izay koa ianao andriamanitra no itinay mbavaka ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra na izay misy azy ireo ny aminaran'ny Kristy le velona sy manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia mbola manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy sy ny ankohonantsika ary tonga tamiko ny tenin'ny tompo hoe ry zanak'olona indro ny taranak'Israely dia miteny hoe mbola hoe ilay izany fahitana hitan'izany ary ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinanina ko lazao aminy hoe izao ny lazain'ny tompo Andriamanitra tsy hahemotra intsony ny teniko fa ny teny izay lazaiko dia ho tanterahiko hoy ny tompo Andriamanitra. Ezekiela 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Vaovao avy any ivelany. Fiantsoana fanompoam-pivavahana. Ry havana, ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Ny foibe FJKM dia manasa ny mpitandrina sy ny kristiana FJKM rehetra iombona amin'ny fanompoam-pivavahana hitondrana amin'ny bavaka ny firenena manoloana ny vona samihafa izay ho tanterahana anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Amin'ny fotoana io ihany koa no andraisantsika ny tatitra rehetra mahakasika ny zava-misy sy ny ezaka efa natao. Aoka samy mitondra fanomezana, vola ary rakitra izay fanangonina sy nataon'ny tsirairay avy manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Dorcas Midera, fankalazana jobily, ry havana, ho aminareo anefa fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Feno 500 taona amin'ity taona 2024 ity ny sampana Dorcas ao amin'ny FJKM Tranovato Anjanahary Martiora. Tsy avelan-dalo izany fotoana izany fa hosokafana amin'ny alahady fahenina volana martsa ho avy izao ka noho ny fiara-miasa izay misy eo amintsika dia isy ny fandraisana antsakira-piderana ka hira roa no atao amin'izany izay arahana fanamiana mitovy. Amin'ny fotoana io ihany koa disy mivarotra fampiratiana isan-karazany izay karakarain'izy ireo dia manasa antsika handray anjara amin'izany. Sampana fifoazana. Ry havana, ho aminao mandrakariva anefa fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fanarenana ny toby any Mananjary izay tena rava tanteraka noho ny fandalovan'ny rivo-doza dia manoratra izao taratasy izao ho aty aminareo izahay ho fangatahana tolo-tanana avy aminareo. Chapelle vita amin'ny parpaing mirefy 30 metatra amin'ny 5 metatra no kasaina hatsangana
ka mitentina 30 250 000 ariary eo ny tetibidin'izany dia raisina tanandroa izay azontsika atolotra na vola na fitaovana momba ny trano. Entintsika mibavaka trany ny asa iombonantsika ary dia manantena ny fandraisana anjara mavitrika avy amintsika. Mankasitraka sy manona fiadanan'ny tompo ho aminareo hatrany ary manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny mpiandry. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekolelahady finaritra. Iverina hianatra ny mpianatra sekolelahady ny alahady fa 17 volana martsa ka iangaviana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra iomana amin'izany. Atsoina ivory ny braoan'ny sampana sekolelahady ny alahady fa 9 volana martsa manomboka amin'ny 7 ora ary ny mpampianatra amin'ny 7 ora sasany. Zava-dehibe mikasika ny fiverenana mampianatra sy ny asa miandry antsika ny volana martsa no hodiniana ka tongava daholo. Vita somatsara omaly ny fampiaraban'ny sampana sekolelahady noho ny taom-baovao. Misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatanterahana izany. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly soa anareo rehetra. Sampana VFL. Miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tanteraka somatsara ny lavantekira izay natao tany amin'ny FJKM Ialanana Ambohidratsimo. Nahazo laharana 2 dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka ny mpitandrina sy ny braon fiangonana namelanay hanao izany asa izany. Ampatsiahivana ihany koa ry havana fa ny alahady 2 ny 17 volana martsa dia misy le fiarahana amin'ny sampana RFA ka ny filohan'ny FJKM Dr Irako Andriamahasoa no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amintsika amin'ny hoandroa ka ny fampianarana izay tokony ataon'ny rantsana RFA ny arivo dia tonga dia mitoy aorian'ny fanompoam-pivavahana dia manasa antsika rehetra mba haharitra hatramin'ny farany. Sampana tanora. Ho fanatanterahana ny 3T rantsana RFF dia hanao randonnée eny Ambohimangarova ny sabotsy 12 volana martsa ho avy izao. Miaingeto amin'ny chapelle amin'ny 7 ora maraina. Koa manasa antsika sampana rehetra ny fiangonana sy ny mpikambana RFF hanoratra anarana amin'izany. Manomboka ny fisoratana anarana any amin'ny tonton Edia ka hatramin'ny alarobia 7 volana martsa. Misy fiara iombonana amin'izany mandoa 2 ariary isan'olona ny mpandray anjara amin'izany. Manantena ny fandraisantsika rehetra anjara amin'izany. Mivarotra kaika sy kisha ny ankizy rehefa mirava ny fiangonana an'ny STK ny rakitra 2 anio. Sampana Dorcas finaritra. Isaky ny alahady 4 dia misy ny fiofanana izay atao izany hoe manomboka anio 2 ora sasany dia mangataka antsika rehetra ho tonga natrika izany sady hidinika ny amin'ny fanasana fa 50 taona ny sampana Dorcas Anjanahary sy ny fanomanana ny 9 volana martsa. Mankasitraka ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana. Ho fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiny anay menakavy ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tononona ho an'ny pasteur Telo Mirahalahy ny AFF ezaka groupe électrogène. Izay indray rehefa na vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manasa ny tonim-panazava ndray fitenenana mavitribitrika. Osa tsy ao. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika randrenana Artoko Radisson sy Raharina Tsiky Sarobidy. Misy mpianatra avy amin'ny FRP ao mivarotra ny FRP zany le toerana fanomanana mpampianatra ny FJKM Riandohalo. Karakara ny momba ny fianarana sy ny famoahana izy ireo dia hanao gala ampy fitia amin'ny 5 mars ho avy izao
Tao ivelanao zareo mivarotra bia ho an'izay andray anjara amin'izany. Ny mpanazava moa manomana an'ilay Paka Andriambavilanitra ho avy ny fotoana nazavana izany amin'ny fotoana mahamety. Ny sampana fifoazana dia manomana ho antsika asa sy fampahirizana aorian'ny fanompom-pivavahana. Averina ilay mpanazavana teo zany iresahana ny namantsika na amin'ny namana katolika na isika fa rehefa mba maimaiky handeha dia mba aza lentika anatiny be ty ilay fiara fa mampalahelo ilay olona mivoaka mandeha mamoaka fiara any izy dia fotoam-pivavahana mandeha ato dia raha atao aza ampidirina lalina be ilay fiara zany raha maika handeha aloha zany. Iroso amin'ny rakitra isika hoe ny dekona andamina ny amin'izany.
misy ny mana avy amin'ny fikambanana mpiaramaky baiboly a 300 ariary, dia misy koa ny boky mana izay amidy amin'ny 3,000 ariary a. Fanazavana ny tenin'Andriamanitra no anatiny boky mana, dia mahazo totsika mandray izany mba fikoloana ny fiainam-panahintsika. Iraitsika nira mialoha aorian'ny sodrano. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka. Iaro ny tokantranonareo izy, iaro ny fanahinareo izy, iaro ny ainareo izy. Ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy Tompo ianareo. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha matory hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Amen.
fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anarana ray ary ny fanenana dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.